be avy amin'ny Jostec, ny sloganay moa de hoe hainay raha miasa aminao. Ny zavatra tena hoe asanay zany a de mitady manao étude mikasika ny problème misy au niveau fiarahamonina de mitondra vahaolana na solution am'zay zavatra zay. De tafiditra an'zay ohatra resaka hoe Jostec vorondolo a zay karazagna fitaovana manampy ny olona amin'ny fiambesana na fiambenana ny voly vanille any an-tanimboly na voly zavatra hafa mety ampiasaina am'tombotondro koa le izy zany hoe raha ohatra ka manao fiambenana mandavantaona zany ny olona de tsy voatery ambina ntsony le olona fa tonga de le fitaovana ajanony any a de aty izy aty an-trano izy mijery an'le izy mijery le zavatra mitranga any. De manaraka an'izay koa misy ny vidéoprojecteur Jostec peta-drindrina izay isan'ny tafiditra anatin'ny projet Andriamaso. Ny projet Andriamaso moa zany karazana projet zay aty am'Jostec koa le izy amin'ny fanafainganana ny éducation sy ny fampiakarana kalitao ny éducation amin'ny alalana fampiasana audiovisuel. De mbola be dia be moa zavatra karakarainay ohatran'ny hoe resaka fitaovana zay fanaraha-maso sy fiadivana amin'ny halajazy sy ny zazavery izay efa manomboka hiatra amin'ny taom-pianarana 2024 sy 2025 ho avy zao. De mbola be dia be ny projet manaraka fa zay aloha no resantsika androany.